Raha izay no asika division voalohany sy nisy kajokony ihany koa dia nanana fifaninanana ateny vodivorina teny tamin'izao farany herinandro izao. Ilalao maromaro ary no nitanterahana ho Malazabotsy ary nitoy androany alahady ho fitinina aminao anatin'ity fanadihadiana ity ireo lalao izay teny vodivorina. Ny kianjan'ny SOS Village d'Enfants eny vodivorina indray no nandray ny fiadinany tompontakan'ny Ligna Lamanga tao pilalaovana 24 ho an'ny lalao baolina kitra Sokajy Zokiny. Lalao maromaro araka izany no tanterahana ho Malazabotsy ary nitoy androany alahady. Ity rahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny SGDM izay mikatroka amin'ny FC Canon. Toy ny nanao fanazarantena teto ny FC Canon izay nivoaka mpandresy tamin'ny isa 9-2. Araka izany dia nanjakan'ny FC Canon izay manao akanjo maitso amin'ny sary ny 20 minitra ny lalaovana. Ny fihaonana faharoa kosa dia ny fihaonana ny Cheminot Madarella manao akanjo manga amin'ny sary sy ny Afazy manao akanjo mavomavo. Ny Afazy teto no nivoaka nandresy tamin'ny isa 4-3. Tao anatin'ny 20 minitra voalohany dia ny Cheminot no nitarika ary azo lazaina hoe nifeny lalao. Profon'izany ny fitarihan'izy ireo tamin'ny isa 2-3. Taorian'izay dia nanomboka nanolo-pilalao ny Cheminot, teo no nampivadika ny lalaon'izy ireo. Voasahalina ny Afazy ary ny isa lasa 2-2. Taorian'izay dia ny Afazy indray no nanindry mafy ary nitarika tamin'ny isa 4-2 rehefa tsy nety intsony ny lalaon'ny Cheminot. Tany amin'ny 10 minitra farany dia mbola natafiditra baolina iray ihany ny Cheminot, lasa ny 4-3 ny isa teny amin'ny solaitra be izay tsy niova intsony io ka dia nivoahan'ny Afazy mpandresy. Teo amin'ny vokatra hafa manjaka lalao nandresy andry zareo avavy eny ampita-tafika tamin'ny isa 3-2. Ny BOA nandresy ny FIFA FJKM tamin'ny isa 5-2. Teo amin'ny vokatra ho an'ny veteran zandriny kosa lalao izay nitanterahana androany kosa indray izy ity dia mbola resiny ny Knaps Sport zareo avy eo amin'ny Cheminot Madarella tamin'ny isa 2-2.